ny fomba fijery ary hiady ho an'ny vahoaka ary hanoana ihany koa ny fitondram-panjakana noho izany faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahale akory ge akory li akory koa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra hozaraintsika androany moa dia ny mahakasikasiky ny raha politika ny bosibosina fakafakana hozarazaraintsika eto fa indrindraindrindra mahakasiky ny fanehoan-kevitra nataon'ny solombavamboaka na député voafidy amin'ny alalan'ny tsy miankina na mahaleo tena azo lazitsika ihany koa hoe indépendant ireto araky ny hitatsika manko fa handeha hanohana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina ireto solombavamboaka indépendant ireto zany hoe hanamafy izay efa maro anisa izay tariny Irmara izay 80 mahery na 80 mahery izay manko zareo amin'izao fotoana izao ty mampalahelo mahagaga fa ry zareo ihany koa dia anisany mahaleo tena satria 50 mahery be zao ry zareo no solombavamboaka voafidim-bahoaka ara-dalàna ary misy fanehoan-kevitra na tantara kely manao hoe mbola tsy maneno ny telo ny akoho efa miteny avy hatrany hoe tsy namako ianao mitovy tantaran'ny Masday Pierre izay tantaran'i Jesoa tamin'izany fotoana zany amin'izao fotoana izao ty ihany koa hitatsika fanehoan-kevitra izay nataon'ny Gaspard Vensoa mbola tsy ela akory amin'ny vidéotsika eto ambony ety izay manambara ary ny teny fa mba hampivondrona zany hoe hampiray ireto solombavambahoaka indépendant satria izany no ny fidianany zareo vahoaka ireo zareo nefa ny tsombadika avy hatrany karazana hoe maimaika mbola tsy maraina na koa efa manenona ry zareo koa izany dia efa anisany hiady ireto indépendant ireto tsy hifanaraka ary hivaky roa angamba ry zareo reto araky ny fanehoan-kevitra atao ry zareo izay hisy video arahantsika rehefa avy eo fa handetsika makafaka izany solombavambahoaka voafidy tamin'ny indépendant na mahaleo tena izany ny vadiry zareo ihany koa ny vahoaka izay nifidy zareo satria efa leo ireto mpanao politika ny vahoaka ka izany indrindra no mahatonga ny vahoaka nandeha nifidy ny vahoaka ny candidat mahaleo tena na tsy miankina fanjakana zany na tsy miankina mpanohitra fa indépendant na mahaleo tena izany mampametra-panontaniana nahatonga amin'izao fotoana izao ty solombavamboaka anisany maro ireo indépendant reo ary efa leon'ny fitondram-panjakana ihany koa ny vahoaky fa misy mikimaky na fangalaram-bato mahery vaika ao satria mampiasa fitaovana mpanjakana ary mampiasa ihany koa olombelo mpanjakana toy ny chef Sisco na mpampianatra zany na draine na gouverneur na rehetrarehetra izay mpiasa mpanjakana ary anaovana menasy aza satria efa fatabatatra izao fa misy tsy lany eo anatrehany na adversaire zany na eo an-tapitanana izay misy ireto solombavamboaka ny latsaky tamin'ny candidat miaraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina na miaraka amin'ny fitondra fanjakana izay ary ny mahagaga manko fa ny natsombadiky zareo manko ny voka-pifidianana atsika tsy de valapatra eo fa hanaraka trantsakany sy-andavana na rahampirenena amin'izao fotoana izao ty fa araky ny video ihany koa eto ty fa hoe i filoham-pirenena Andry Rajoelina ty raha mbola tsy voahongana amin'ny maro anisa amin'ny parlementaire na antemera-pirenena de tsy ho voahongana na ziskoviana satria zareo dia mitetika hitazomana na filoham-pirenena Andry Rajoelina ary angambana ny zanany izy dia ho lasa mpanjaka eto amin'ny tany sy firenentsika fa tsy hiala eo na hoviana raha tsy miray hina tenentsika zay ary tokony hametra-panontaniana ihany koa ny ireto mpitondra fanjakana reto ary ny député mpanaraka ny reto miteny manko zareo ary manambara fa hoe mbola mambahoaka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao satria maro anisa ny Irmara non tsy marina zany ary hitatsika ny mikimaky rehetrarehetra zay ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenentsika ary hitatsika ihany koa manko fanehoan-kevitra izay ataon'ny Roland Ratsirika amin'izao fotoana izao fa hoe boulevard Ratsimalao avadika ho boulevard Andry Rajoelina aiza isan'izany
ary tena ho marina ihany zavatra teneny hoe ho lasa mpanjaka eto amin'ny tany sy firenentsika ity filoham-pirenena ity satria izay tiany atao dia mety daholo ary olombafidy ao Toamasina nangataka ny hanovana ny anaran'ny boulevard Tsimalao io ho lasa boulevard naturel. Hoy ny solombavamboaka Roland Ratseraka amin'izao fotoana izao ity tsy azo ekena zany ary ho toherina hatramin'ny farany zany hoy izy satria fanaovana tsinitsinina ny tantara no io mpanjaka namorona ny foko be tsy misaraka nampihavana azy ireo. Zay le izy tenentsika atao zay hoe rasa mpanjaka ao ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ity amin'izao fotoana izao ity raha tsy mitandrina atsika vahoaka malagasy rehetrarehetra ary ho hitatsika zany ho hitapoky hitam-pirenena fa hisy fiovana maro eto amin'ny alalany hoe fisehosehoana ary hitatsika ihany koa fanazavana makasika ny ataontsika hoe lalamikodana route autoroute ity hita fa tamin'ny vinanahitana ity dia tamin'ny hery Rajaonarimampianina izay nilatsaka filoham-pirenena ary rehefa ny vitany mandany tamin'ny 2018 ary efa nipetrapetraka ny plan karazana hoe mandramasaka ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ity zavatra efa vita plan tamin'ny fitondrana hery Rajaonarimampianina dia amin'izao fotoana izao izy justement zany hoe continuité de l'État dia zay no mahatonga anazy mirehareha amin'izao fotoana izao ity amin'ity autoroute amin'izao fotoana izao. Zay no zava-misy eto an-tany sy firenentsika ary hitatsika fa neo-kevitra izay natao ireto solombavambahoaka izay tena hoe mahaleo tena tokoa ve sa tsy mahaleo tena fa lasa nitrombadika ary zany dia lasa mifanipaka amin'ny teny nataon'ny Gasikara Fenosoa amin'izao fotoana izao ity. Zay no zava-misy ary azadino hatrany miabone na manao j'aime na manao commentaire afahantsika hahatsara zavatra izay. Koa ity misy video tapatapany izay fanambarana natao ity reto solombavamboaka satria zareo dia 50 mahery dia eo amin'ny 45 na 40 mahery eo no handeha hanoha ny fitondram-panjakana na filoham-pirenena Andry Rajoelina. Efa hafatapatatra mialoha manko ny mikimaky zareo reto mody manao indépendant fa ambadiky ny eo ihany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria mahazo malety. Izay manko no ataon'ny Gasikara Fenosoa tsy hanaiky lembenana, tsy hanaiky fanangana tanana ary tsy hanaiky satria tsy zany no nifidia ny vahoaka zareo. Koa mazotoa mijery tompolasy tompovavy ity ny video makasika fanambarana faneo-kevitra nataoreo solombavamboaka zay voafidy tamin'ny alalany tsy miankina na hoe indépendant zay fa zareo amin'izao fotoana izao dia lasa handeha hiankina amin'ny filoham-pirenena amin'ny Andry Rajoelina. Ya eto moa zany dia mivory eto izahay solombavambahoaka voafidy tamin'ny tsy miankina zay navoaka ny fitsarana avy mbola lampandrenana teo dia rahantsika mahafantatra fa nisy eo amin'ny 50 eo zahay député voafidy tamin'ny alalany tsy miankina eran'ny Madagasikara. Izahay ireo dia nisafidy ny vahoaka any amin'ny district misy anay nifidy ny amin'izay tsy miankina zay. Noho izany dia mitovitovy hevitra izahay ary nivory ny fanampaka hoe inona moa no tena antokosininy ny atao hoe solombavambahoaka. Ny solombavambahoaka dia hitondra ny hetaheta ny vahoaka avy amin'ny district tsirairay misy anay any. Efa nisy ny antso natao ho an'ny solombavambahoaka tsy miankina zay lany tamin'ny vokatra ofisialy navoaka ny fitsarana avy mbola lampandrenana ka misy eo amin'ny 70 mahery 570 zahay mitovitovy fomba fijery ary hiady ho an'ny vahoaka ary hanoana ihany koa ny fitondram-panjakana. Noho izany dia izahay solombavambahoaka reo mitovy firehana amin'ny maha tsy miankina anay zay dia hanangana izahay rehefa tonga ny fotoam-pivoriana manokana hanangana vondrona parlementaire hitambaranay solombavambahoaka zay voafidy tamin'ny alalany tsy miankina. Ka izay no nahatonga anay hivory ary hampafantatra ny vahoaka ny fidy anay ary manome toky izahay ho an'ny vahoaka ny fidy anay. Fa izahay dia hitazona hatrany maha tsy miankina anay mandritry ny fehim-potoana iasanay
etonivony teny meram-pirenena ao anatiny 5 taona satria zay no safidiny vahoaka tany amin'ny distrika navoafidy anay zao ka eto izahay satria mbola misy namanay tsy ao anatin'izay 570 zay voalaza teo zay dia mbola manao antso ho andreo solombavam-bahoaka tsy miankina hitambatra hifamometanana ary hijery ny tompontsom-bahoaka ary hiady ho an'ny vahoaka eran'ny Madagasikara indrindra fa ny amin'ny distrika zay navoafidy anay zao izahay dia sarotiny ihany koa makasika ny atao hoe filaminana eto amin'ny tany sy ny firamena satria vao nivoaka ny vokatra teny anivo ny SRMV dia izahay solombavam-bahoaka tsy miankina dia anisan'ny antso ny vahoaka mba ho tony miandry ny vokam-pifidianana ofisialy ka dia izay fitonina sy filaminana izay dia ho tandrovana mandrakariva mba hisiny fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena zay zany no antony ivorinay sy tambaranay mitovy tanjona ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ireto solombavam-bahoaka tsy miankina ireto saotra tompoko